Nanina zany aloha tsisy nametraka faminaniana fa efa nitranga indray zava-nitranga nisy nipoaka teto Madagasikara zay vo nivoaka daholo indray ny faminaniana hoe zao io ary zao no toy an'io. Dia nisy koa moa zany ny taona 2013 na ny 13 izay tena nisin'ny faminaniana nandrasany be sy ny maro mihitsy nandritra ny taona maro teto Madagasikara. De ny zavatra tokana resahako aminao nefa mikasika an'ireo faminaniana ireo tamin'ny taona 2002 zao izay zany tsy teny mihitsy hoe iza aloha le naminany fa izay olona niara-ny aina tamin'izany fotoana zany mety naheno lay faminaniana fa navoaka gazety izy tamin'izany nolazaina tamin'ny radio izy tamin'izany fotoana izany hoe zao ny zavatra hisy amin'ny taona 2010 de nandrasana aloha le izy tsy nisy, tena tsy nisy. Zany hoe raha tsy somary tsoroka izy io de zao teo amin'ny resaka politika zany le resaka faminaniana tamin'izay fotoana zay. Dia tsy nisy le fahatanteran'le 2002 tamin'izany de nakisaka 2003 le izy izay nahita ny tantara tamin'izany matadidy an'izay teniko zay. Noho tsy fahatanteran'le 2010 no namindrana azy nanakisana azy ho taona 3 tamin'izany fotoana izany. Dia isika moa zany eto de tena tsorona mazava be hoe hanambarany marina ary anitsy ny tsy marina rehetra sy ny fahadiso-kevitra mba ahatonga antsika tsy ho voafitaka. Zay zany ny voalohany. Faharoa, taorindrina zay indray de nisy indray ny faminaniana hoe amin'ny taona 2010 tamin'izany fotoana zany tsy fantatry hoe mbola tany amin'ny 2002 sa 2003 nivoaka ty faminaniana ity zany hoe amin'ny taona 2005 dia hisy fanenjehana mivaivay na hoe hisy fanenjehana fotsiny tsy tadidiko na nisy mivaivay le izy aloha tamin'izany tsy fantatro mba tsy ahadiso ny teniko fa niaingo fotsiny zany de hoe hisy fanenjehana ho ataon'ny fanjakana malagasy ny mpivavaka sabatista na ny mpivavaka sabotsy amin'ny taona 2010 zay niara-naina tamin'izany fotoana zany sy zay naheno an'izay faminaniana zay tany amin'ny fiangonana n'lay namoaka azy ka mahita n'izao fandarana zao de tadidinao angamba hoe nisy tokoa zany zavatra zany. Tsika zao efa 2014 ny raha nahita ny 2005 tamin'izany hatramin'ity ny androany tsy nisy zany zavatra zany. Nefa zareo de nilaza sy nanindry tsara mihitsy mazava hoe faminaniana avy amin'ny Jehova zany ary tsy maintsy ho tanteraka de isika hoy zareo naminany no tena lasebatra voalohany amin'izany. Zany hoe mpivavaka sabotsy zany io naminany io de no heverina zany araka le faminaniana zay nolazainy hoe izy nary zareo no tena hoenjehana voalohany indrindra sy hiara-fanenjehana mafimafy kokoa ho ataon'ny fanjakana malagasy tamin'izany fotoana zany. Za milaza aloha nareo koa natadidy tsy nisy événement-tranga tamin'ny taona 2010 ka mikasika an'izany zavatra zany. Iverina na hoe itsambikina ty amin'ny taona 2010 isika tsy naheno faminaniana aloha zany tany aloha hoe zavatra ohatra zao hitranga amin'ny taona 2009 fa efa nipoaka zany ny crise tamin'ny 2009 de nisy aloha zany sasatsasany namoaka tany ambadimbadika tany hoe efa hitanay faminaniana io efa fantatray meloa io sy ny sisa de zao zay aloha zany tsy editsika hevitra fa hoe mety nahita tokoa ngamby izy fa tsy sany laza aloha raha tsy efa mipoaka le zavatra fa ny tao anatin'ny taona 2010 nefa de zao niteraka faminaniana isan-karazany amin'izay taona 2010 io de zao tao zany no nampatsiahy izay nolazainy fa faminaniana efa hitany 10 taona meloa. Inona moa faminaniana efa hita amin'ny 10 taona meloa io mahery ny 10 taona ry le izy de faminaniana io zany de nilaza hoe amin'ny taona 13 de izao ny zavatra hitranga ho lasa filoham-pirenena fantatsika ny toyany. De iny faminaniana iny de namafisina tamin'ny nanomboka tamin'ny taona 2010 vao nanomboka mipoaka ny krizy hoe tena ho tanteraka ty 2013 ity de namafisina no voizina hatramin'ny taona 2010 hatramin'ny taona 1 hatramin'ny taona 2012 indrindra vao nanomboka ny taona 2013
de mbola namafisina ary azo tenenina azy angamba ho antsika zay nanaraka ny tantara fa ny ezahana na hoe natao zay fomba rehetra ahafahana hahatanteraka an'iny nandritra nire taona vitsivitsy ny resahako reo hoe 2010 2011 2012 2013 zay aloha ny lafiny anankiray zany a fa aminanina ataoko hoe fa 10 taona mahery zany hoe zao ny zavatra hitranga amin'ny taona 13 sy 2000 eto Madagasikara. Raha arakitsika aloha zay zavatra zay de zao a ohatrany somary miorona ao anatina tantaram-pirenena sy ny raharaha politika daholo zany reo faminanina ireo. Afa-tsy le hoe tamin'ny 2005 any zay hoe somary mivoaka kely fa mifandray tanteraka amin'ny tantaram-pirenena ihany. De zao a tsy iny ihany nefa fa tiandray aloha tsy tadidiko hoe tamin'ny taona firy indray aloha fa niainga tamin'iny crise 2009 iny ihany zany dia nisy mipoitra tany ambadibadika tany. Nisy mipoitra tany ambadibadika tany hoe izaho no voatendrin'Andriamanitra hanavitra ny firenena malagasy. De tena nisy nivoaka gazety mihitsy, asa nampiantso-mpanao gazety mihitsy koa aza angamba hoe nisy eo tamiko Jesosy ary tonga amiko matetika de matetika de matetika Jesosy Kristy de zaho no tendreny hanavitra nyty Madagasikara ity. Ray zay. De nisy koa tany ambadibadika tany, nisy ohatran'izay foana. Nisy ohatran'izay foana. De zao a tonga de tsambikina am'zay zany tsika hoe toy an'izay hoe fisehon'ny faminaniana vitsivitsy tany ambadibadika zay teo amin'ny raharaha-pirenena tamin'ny taona 7 sy 2000 ny atombohan'ny Kristy teto Madagasikara izay tsy fantatro moa hoe efa mivavy ny krizy am'izao sa mbola tsy mivatsika zany tsy miditra am'zany fa ny fanomboha zany de fantatry indretra de hoe tamin'ny taona 7 sy 2000. De zao tonga am'izay ary ny taona 12 sy 2000 de ohatrany hoe ilamindamina ny tantara. Ilamindamina ny tantara. De nanantena am'izay le naminany efa 10 taona meloa le hoe 2013 io. Ary efa niantso ny olona mihitsy ary hoe zay hiara asa de tongava fa calendrier-n'Andriamanitra ty fifidianana 2013 ity. De mbola nitoy koa ny faminan'iny le tany ambadimbadika tany nanamafy an'le hoe Jesosy niseho taminahy fa zany no navitra ny malagasy de nirotsaka ho fidiana tamin'izany fotoana zany. De tao anatin'izay koa nisy ny hevitra ny tenany koa zany ho mpaminany zay ho jerentsika daholo mantsy momba an'ireo lazany tena no mpaminan'ireo anatin'ity hoe fandarana manokany ity a. Zay ny tena antony zany a isin'izao fandarana manokany zao. De nisy koa zany a voatendry koa akoatran'le sehon'i Jesosy de nisy koa zany voalazan'i Jesosy ary ny tenanay mihitsy no nandray trakta avy am'izany olona izany nilaza fa izy koa dia voairak'Andriamanitra hanavitra ny Madagasikara. Mbola tao anatin'ny krizy tamin'izany fotoana zany fa za fotsiny tsy matadidy aloha hoe efa 2013 ve zay fotoana zay sa mbola 2012 aloha tsy tadidiko iny aloha mba tsy tenitenenako foana eto. De za mihitsy ny namaky an'izay trakta kely zay de za nanaparitaka asa na hoe erana Antananarivo ihany sa nanerana Madagasikara tsy fantatro aloha fa za nahita an'le trakta. De taty aorinan'iny ary tao hoe hifindra 2013 am'izay tsika. Vao nanombonomboka ny taona 2013 mbola nafahapana aloha ny resaka faminanina fa betsaka mety tsy natsikaritra. Fa ny zavatra nalaza tamin'izay de hoe tsy maintsy isy ary tsy maintsy atao amin'ity taona 2013 ity ny fifidianana tamin'izany taona izany. Zao moa tsika efa 2014 zao a. De teo zany nanantena ilay efa naminany 10 taona mahery meloha. Nanantena ilay nisehon'i Jesosy herintaona latsaka kely talohan'ny 2013 io. Nanantena koa le anankiray le noraisiko tety an-tanako ny trakta misy an'izay. De reo zany a samy nanana fanantenana daholo hoe za io. De zay fotsiny aloha tsy fantatro hoe anjaratsika no mijery sy mieritreritra hoe mety nisy ady mangina ihany ve to anatin'ireo hoe io ndray tsy azonao fa anay io tamin'nisy telo reo zany zay samy nitovizany zany de zao. Nitovizany nisy telo reo zany raha hoe reo telo reo fotsiny fa mbola nisy ny akoatran'ireo fa reo ihany resahako. Nitovizany zany de hoe samy voafidin'Andriamanitra izy, samy nahazo faminanina avy amin'Andriamanitra izy ary faminanina avy amin'Andriamanitra azony de mitovy. Samy hitondra fanjakana. Zay le izy samy hitondra fanjakana ho lasa filoham-pirenena de hoe hanavitra ny Madagasikara.
efa mipetraka zany le hoe isy fifidianana am'ty taona 13 ty tam'izany fotoana zany. Za aloha milaza etona tsy resaka raharaha politika ty resahantsika ty fa tantaram-pivavahana rano fotsiny zany resahako zany. Ny antony de zao mba hatateraka an'le teny hoe tsy maintsy ambara aloha marina ary tsika nge hoa mampalahelo leo anatin'le hoe voafitaka voafitaka sika de zay ny tena mampalahelo indrindra zay a ka de zao a raharaha-pivavahana zany resahantsika tantaram-pivavahana fa tsy raharaha-pirenena akory a tsy resaka politika mihitsy akory. De toizako ny tantara tao anatin'ny 13 ary dia nindrandra daoly na ny vahoaka malagasy na ry zareo reo sy ny retraretra hoe isy ny fifidianana sa tsy isy. De efa tena hoe navoaka tanteraka ary fa tsy maintsy isy ny fifidianana. De zava-nisy ary rehefa tena isy le fifidianana de ny anankiray aloha tamin'ireo anankitelo ireo fantatro fa ny ankoatran'ireo moa zany tsy teneko fa nisy any ankoatran'ireo. Ny anankiray amin'ireo zany aloha sany rotsaka ho fidiana tanteraka fa saingy voailiky ny tsy fantatro hoe ACC sa inona moa ny tompona andraikitra tam'izany. Dikan'izany tsy nekena ny filatsahana misy dikan'izay aloha. Ny faharoa indray la efa naminany efa 10 taona mahery tany aloha tany tamin'ny ora farany indrindra de nitsokan-darana tsy nirotsaka ho fidiana na de efa nanangana antoko politika aza. Tantara nisy zany zavatra zany. Fa le fahatelo kosa de sady tsy nirotsaka ho fidiana de mazava loatra tsy hita zany hoe nekena sa no lavina fa namoaka fanambarana. De ty fanambarana navoaka an'ity tsy fantatro hoe natao atsokosoko sa natao akariary tsy fantatro aloha fa betsaka angamba ny naheno ho an'izay nahita tamin'izay fotoana izay. Efa miha manakaiky ny datina fifidianana de niseho le anankiray le voahiraka Andriamanitra araka ny filazany anavitra Madagasikara hoe tsy isy fifidianana ho tanteraka zany eto Madagasikara. Efa voapetraka hatramin'ny daty mihitsy aza tamin'izay fotoana izay de fotsiny tsy fantatro hoe ray volana alohan'ny datina fifidianana io angamba no nisehon'ity olona milaza ny tenany hoe voahiraka Andriamanitra ity hoe io fifidianana io de tsy ho raikitra zany io, tsy isy fifidianana zany eto nefa ny daty efa mipetraka tamin'ny fotoana io. De inona moa no antony tsy isy ny fifidianana de zao tsara ny tenin'le olona hoe ho korontanin Jesosy ny dosian'ireo kandida rehetrarehetra ireo. Zay zany no nieritreretany ary nampidirany an'le hoe olona tahaka an'izao no hotendren'Andriamanitra hitondra sy hanavitra nyty Madagasikara ity. Le olona tahaka an'izao ny teneniny moa zany tsy ny faritany mazava hoe ianona na ianona fa ny mpiaino ny nahita no namaritra sy nandika tsara hoe izy tenany no tia notenenina tamin'izay fotoana izay. Eny azy zay zany karazana faminaniana nisy tamin'ireo vanim-potoana ireo. Mazava tsara amintsika angamba izay. Ny teny tokana isitomako an'le izy de zao. Voalohany efa nipetraka zany 2002 nolazaiko teo hoe tsy nisy le izy. Faharoa voalaza ihany koa fa ny 2005 niara-niaina tamin'izany fotoana zany zay niara-niaina tamin'izany de nahita fa tsy nisy le izy le hoe enjehana mpivavaka sabotsy. Fahatelo le nilaza sy naminany nandritra ny 10 taona mahery fa ho filoham-pirenena tamin'ny 2013 tsy tanteraka ihany koa le izy na de nezana aza araky nambarako. De ny fahaefatra le ray nilaza fa nisehon Jesosy hanavitra Madagasikara de efa no laviny ny ACC nisy tamin'izany fotoana izany na tsy fantatro na tsy ACC ny anarany tsy fantako. De tsy tanteraka koa zany le faminaniana ny dikany. Ary fahadimy le nilaza fa hoe tsy isy fifidianana ho tanteraka ho korontanin Jesosy io dossier io de miara nahita isika tanteraka somatsara ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany tao aorianany nitenenany zany olona izany ary vita hatramin'ny deuxième tour azy taty aoriana. Ny dikany tsy tanteraka ihany koa le zavatra lazaina fa hafatra avy amin'Andriamanitra. Reo zavatra reo zany de ohatrany hoe olona samy hafa no nivoyan'ireo fa efitra iray ny nitovizana. Efitra iray nitovizana
sasany efa naharitra taona ela, sasany vo vitsivitsy vo aingakaingana fa zavatra ray ihany ohatrany hoe miady zavatra anankiray zany zareo e ka nitovizan'izy ireo ihany koa nefa de zao samy mpivavaka izy samy tsy fantatra fotsiny ny anankiray mety tsy mpitondra fiangonana tsy fantatra fa samy mpivavaka izy a de samy nilaza fa naminany ary mpaminany avy amin'Andriamanitra. Zay zany nitovizan'ireo de nitovizan'ireo fahatelo zany de ny akoatran'ireo koa zay tsy voalazako de zao nitovizan'ireo ihany koa zany de zao a samy tsy tanteraka ny zavatra rehetrarehetra zay nolazainy. Mino aho hoe fantatsika tsara ny dikan'ity tenyity ary efa nyvakiko teto fa averiko vakina ary raha ohatra ka fantatsika fa nitovizana zany de zao samy tsy tanteraka ny zavatra rehetra zay nolazaina fa afatra avy amin'Andriamanitra na faminaniny. Vakitsika ny Deutéronomie toko fahavalo amby folo. Deutéronomie toko fahavalo amby folo andinina 1:20 sy 2:20. Deutéronomie toko fahavalo amby folo andininy fa 1:20 sy andininy 2:20. Zao ny voalazany teny ary raha ho ianao anakapo ataotsika hoana ny fahafantatra ny teny zay tsy nolazain'i Jehova raha miteny amin'ny anaran'i Jehova ny mpaminany ka tsy efa ny zavatra na tsy tanteraka dia teny izay tsy nolazain'i Jehova izany tamin'ny fahasasahiana no nilazany ny mpaminany zany ko aza matahotra azy. Mazava de mazava izay teny tsoratra masina no vakiana tamintsika zay ary reo olona naminandreo mihitsy aza ny ray am'ireo ny tena tadidiko mihitsy fa namaky an'ity teny ity fa za tsy teny fotsiny fantatra daholo zany reo olon'ireo fa za tsy teny fotsiny hoe ihany zany fa tsika rehetra koa miara-malala hoe iza daholo zany olon zany mbola nisy akoatran'ireo araha fa zay angamba ny averiko hoe tsara tsindrina mafy ao anatin'izao fotoanantsika zao de i olony mihitsy zany zay nilaza ny faminaniny io ny teny an'ity teny ity hoe raha tsy tanteraka io de midika zany ozy izy fa tsy avy amin'Andriamanitra le faminaniny de tanteraka tokoa zany le teny tateoriana hoe tsy tanteraka le faminanina de raisina zany ny teniny zay tenin'Andriamanitra mazava be tsy azontsika hodikodina fa tsy avy amin'Andriamanitra lay faminaniny fa voalaza ato hoe tamin'ny fahasasahiana ka za zany mino araka io tenin'Andriamanitra io tsy andainga fa fahasasahiana ny tenenandreny olona ireny ary azontsika atao manapirofo an'izany zavatra izany.